naika fetsifetsy ampiariny kely amin'ny ampahany any le lalàna de hoe ao amle pety misy ale izy a natokana ho an'ny zatovo sy gn'olon-dehibe ozy zay ny ery ambony ery zany fa ny loza ty pazoniny ty ke tsy izany e ary eo angeda be le ty par rapport am'ty le pazonina tsy izany ty fa ty miantony eny rehetrarehetra eny de mandalina zaza na mpifady ninninona de zao veranga de sy teny hoe ianao efa antitra de tsy manana fivoarana de fa teny azo ampiasaina reo io mot io mety azo ampiasaina angambany fa zany hoe de mahalala raha hoentina any amin'ny fitsarana io a de mahafantatra tsara satria misy élément constitutif ny infraction pénale élément moral élément légal élément matériel de nianatra momba an'izany ro magistrat reo ary mitena koa mba nianatra kely na de tsy tonga tany ary fa amiko koa manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny asa fanao gazety io mo io ary lehilahy ho sahirana le nanoratra azy ilaza hoe tsy manitsakitsaka ny lalàna tsy orery any misy gazety afa-po zany tsy amy gazety atoratra ihany ny gazety atoratra zany misy sary mihitsy sa zany amy teny frantsay anao tsy resaky eto mihitsy satria ty mety andeha alefanareo amy publique na io fraisan'ny lasany vavy na fraisan'ny lasany vavy sy vavy de mampianarana de amin'ny exprès hatramin'ny virgule mihitsy inona nefa zao ny dikan'izany raha ohatra ke hoe fahalalako anazy raha mbola tsy nanao alatsika masera sy mon père efa ny olona tsy nanao masera sy mon père ny ambony rehetra mahay daholy an'izany firaisana lavosy ary raha ohatra hoe akanao an'izany ary mety tsisy antony aby arake le article onga mety ny sasany any mbola mana talenta lavitra noho le zavatra soratana am'le article fa tsy natao atao amasom-bahoaka zany zavatra zany satria misy lalàna fiasa amin'ny anao amin'ny télévision raha tsika mahita ny any de misy lalàna mazava andro tamindre mandeha moa ry zala-conseil reto hita teo ny folo sasany atoandro ve raha de sary mamofa de ela koa le izy amin'io azo safidianindreo mihitsy hoe aleo le elaela ola de sao de mba mivary alila sao de efa tena mivary nakady mihitsy lefa endrena malagasy mihoatra amy zava-misy akehitriny ary indrindrina moa zany a mihoatra amy lalàna misy mampitsangam-bolo za ka mino marimarina fa enareo rehetra reo a ze rehetra marin ze rehetrarehetra zay lazaiko zao de nikevitra amiko hoe tava ohatra izy ty tava ohatra amy lafy maro no nataon'ny sasatsasany de zao le atao zany misy le lalàna efa vita zay androany zany ny farany a ny amin'ny fampatsiatsiavana ny zavatra tokony atao ny fampatsiatsiavana ny fisiny lalàna ny fampatsiatsiavana sy ny resaka ifanaovana amin'ny atsaratsarana ny asa fanaovana gazety araka ho teneniko anareo tao efa nitely tota mihitsy eo amy sehetry ny asa fanaovana gazety zao a no nanaovana an'izay politika na dialogue zay fanakaloza-kevitry zay a sy firaisan-tanana zany a amin'ny anatsarana ty asy ty olito io fa hiakatra eo amin'ny sehatra faharoa ndray zao tsika ministera dia miditra eo amin'ny fampiarana ny lalàna satria zay a matanitandalàna mialatsiny am'izay mpanao politika fa itsika tsy mpanao politika ny mpanao politika no afaka mbola mifampirizarisy ny fanao politika no afaka hoe na de olona nanao elo karaka noho ny antony ara-politika de hoe andao fafana ny elo isika teknisianina mpanao gazety mijanona am'izay any tsika amin'ny asa fanaova gazety zay fa tsy mifindralasy
zay koa efa hitako tatoato vokatra am'le sakafalalan'ny fanaova gazety sy le gidragidra politika de sasany amintsika koa lasa mpanao politika miady hevitra be ao de miady de tsisy raha vanina mihitsy tsika androany zao zany a tia sehatra farany satria efa mpanao gazety mihitsy zao anaovana an'le ady hevitra sy ny fampahalalana sy échange de formation sy ny concept de dialogue zao fa mbola ito zany io zany fa efa miakatra amy sehatra faharoa zany tsika zao de ampiatra ny lalàna mba eto anivontsika fanaova gazety no anapolopona am'izao tontolo zao sy amy malagasy hoe olona tandalana atsika ary mba itsika ny tokony mba ho véhiculé mba hitondra laharana an'izany hoe fanapolofona ny tany tandalana zany de ampiaritsika amitsika aloha le izy polofan'izay zay le hoe volonté bonne volonté de ampiaritsika am'le izy atsika le izy inona le lalàna ho ampiarina ro lalàna anakoro reo manana ny zanany izy reo ro lalàny reo misy ny décret d'application ny sasany misy arrêté koa ary ny hafa ho an'ny anao manjery de misy hoe cahier de charge zany hoe voafariparitra ao anatin'io ao daholy hoe ohatra zao daholy ny ataon'zay olona tompony nampiasa ao anatin'le télévision na radio reny voafariparitra mazava ao de ho atsika zay moa teneniko tam'le tompony sy ny directeur sy le directeur tompony andraikitry ny rédaction de teneniko aminareo zao samia mamokamoka ny anaty tiroara zay nametrahana zany an'izay ireo lalàna rehetrarehetra raha misy ny olana de raha mahalala ihany fa ny orinasa fanaova gazety tsy de tena jery loatra an'izay ny tompony zany sy tompony andraikitra ka hoe vitsivitsy ngamba ny orinasa fanaova gazety hoe mba misy bokyny lalàna ny asa fanaova gazety mipetraka eo ka hoe isaky ny zelain'ny mpanao gazety de afaka jereny ka raha misy ny olana de zay ny antopisiny ministera avia ty hitady hevitra eto zay de imprimena eto de amenay de ty le lalàna de aza sakeleo eny foana satria ny antony de tsotra amin'ny ilany araky le resaky tsika teo mba ampiseho tsika mba manana ampokoa zany hoe zahay de tena mba te ho maty any na raha-piseho mba maty any ary tsy andany le ministre vao miteny teo hoe ho actionné zany hoe ho alefany ny fampiarana lalàna ka raha manaraka le lalàna zany tsika de tokony hanana fahatokisany hoe zatry voarirorivotra am'zany fampiarana ny lalàna zany fa na transition ara zao ny politika moa natoka le transition ny mpitondra mandalo isan'izany ny tena eto fa niasa fanaova gazety mijanona be zay mpitondra hitatsika zay tamin'ito mivadika amin'ny globe mba zandray mba hitanareo mpitondra eto fa raha pitsy ravaka pitsaka za hiverina any aminareo any ndray de iaraka anao gazety aminareo ka ny aly androany sy ny raha pitsy ravaka pitsy mijerevaka fa tsy hoe androany fotsiny hoe satria mpitondra de aza manao azao aza manao mahazo manao fa manao manaraka ny lalàna ka zay tsy manao nefa tsy manaraka ny lalàna dia misy fipetra tsy maintsy raisa fa raha tsy zay no atao a tsy mipetraka zany hoe tany tandalana zany miala tiny miala fondro so de citendreo hoe oka mba tsy citeny an'izany fa tsy zany mihitsy zavatra citeto hoe le ministre menace na hoe menace de retour de la censure so de anao anao satria ampietanetanany jery sy ny tsy zany ny teto fa mazava tsara nresaka anao ataotsika teto hoe malalaka ny asa fanaova gazety fa io fahalalahany io araky voalazany lalàna de misy fipetrany ary de be de be io nytenen'io lalàna io amy fipetra de mbola be de be koa nytenen'io lalàna io am'zay mety famaizana ary de niteny le ministre hoe mbola mitoy ny fampahalalana ny échange sy ny dialogue fa en même temps actionnena am'izay zao fampiarana ny lalàna de mbola miteny any koa neto ministera hoe vonona sokatra ny danadana mivaravarana ho an'zay te hifanakalo hevitra ary misokatra ny danadana koa mivaravarana ho an'zay te haka document le lalàna zany
na dia tsy andraikitry loatra mihitsy tena irery zay fa rehefa mbola sahirakirana ny hitantsika ke sahirana angamba ny orinasa mpanaova gazety kely resety rehetrretra simplicité zay dia tsy maninona anao zay a dia amena nareo mpanao gazety dia mba sakely eo iny ngamba everiko fa tsisy maharatsy an'izany zavatra rehetrarehetra ny teneniko zany fa dia hoe manomboka amity 13 Desambra ity zany dia zay ampiarina le lalàna donc ndray tsy cité hoe zay fotsiny zao no tena asiana amin'io matoa tsy zany tsy ary nanonona orinasa mpanao gazety mihitsy ito ary tsy ary niteny hoe rakotsy rabe sy ranaivo na hoe zay teny ohatr'izao zao fa ny teny l'ensemble du métier zany hoe tsika rehetra na antsoratra na télévision na amin'ny radio ngamba ny everiko fa tsy tsika zao zay isan'andro maraina atoandro hariva na mangatsika na alina na miavy orana dia mirotoroto manao an'ity asy ty ngamba tsy ho tsika zao ny andahany zany fa mba hoe araky ny teny malagasy hoe mifankaty tsy mifamarafara ady ny efa rany dia mba nanao ny adidiny le ministre rehefa nampatsiatsiahany zavatra rehetra sy ny lalàna rehetra dia mba nanao ny adidiny avy amin'izany fahendrena malagasy zany hoe aoka mba naraka ny lalàna satria za tsy mitena tsy nampiarina le lalàna teo aloha fa miara-manaiky tsika fa nisy zany a le ataontsika hoe miprimé zany hoe nataontsika aloha laharina aloha le dialogue le fanakalozan-kevitra raha nareo malala fa nisy mpanao gazety anankiray atsoratra zay raha fijery avy aty avelany dia hoe dia mifamaly tamin'le ministre Roli mihitsy dia hoe ataon'le Roli ohatrao ny ataon'izay nefany a raha nareo malala ihany koa fa tsisy zavatra tsy vitan'ny fanakalozan-kevitra zay le fipetra hoe raisina natao le fifampidiniana nijerevana hoe entony tsy mety entony mety dia samy niaiky rehefa avy hoe marina zany anjavy antsika tato ato tsy misy tsony ny antony tokony mbola hoe ifampifazavazana fo mitoaka amin'ny tendany zany fa afaka miara-miasa na tsy mifankatiana afaka miara-miasa na tsy mifankatiana tsy misy maniry mihitsy hoe tsy maintsy tiavana le ministre serasera le ministre serasera koa black kely tsy de tena hoe mila tiaviny rehetra fa mety anahirany zay raha tiaviny rehetra dia avy le ray mba meo 100 000 any olo tena kikina mihitsy mba meo 500 000 any fa marana dia ho raharaha dia goka le posy le tena tsy manana tsy le ministera mahantra sady efa izay zany efa fantatrosonareo donc zany a afaka miara-miasa mifanaja tsara na dia sy mifankaty ary raha ohatra moa mifankaty tsisy tsara loatra an'izay miara-miasa mifanaja mifankaty